eny ary falomerabantsika ndray mity androandroany ity tamin'ny farantsika nyresaka mikasika ny loharano boiboika tsy manapataperana dia androany isika somary tokely amin'izay indray hoe raha tianao dia manatona ny tompo dia misotroa mba azo an'le loharano boiboika tsy manapataperana ianao ary tsy sotro tsony amin'izao tontolo izao. La izy tsy midika hoe manomboka eo zany dia hoe tsy horaraiko tsony ve ny zavatra hafa rehetra, tsy izay le izy, fa le loharano mihitsy ny zava-dehibe hoe lasa ny loharano rehetra dia tsy eo amin'izao tontolo izao intsony. Ka na inona na ataoko ara zany ka hoe eo amin'ny zavatra raha materialy na eo amin'ny resa-bola zany rehefa tsy ao amin'ny resa-bola ny loharanonao na misy zavatra tsy mety ary amin'ny ara-bolanao dia tsy mahakasika ny fifalianao le izy. Na mbola ohatra araka hoe mbola misy maditra ary zanakao ka rehefa tsy ny zanakao ny loharanonao dia tsy mahakasika ny fifalianao le izy fa afaka niadana foana ianao ary afaka nifaly ianao miaraka amin'ny tompo. Androantsika somary resaka tantara kely anankiray alioka toko 5 misy azy tantaran'ilay zanakadala. Io zanakadala io dia endrik'ilay olona mihitsy izay tamin'ny fotoana anankiray izy tapa-kevitra, azonao jerena tantara manomboka alioka toko 5 tapa-kevitra izy andeha hiala teo amin'ny tranony rainy dia lasa izy nandeha tany amin'izay nalehany tany. Dia izao ny tantara hoe nandany volan-drainy izy tamin'ny vehivavy tamin'ny fiainan-dratsy tamin'izay tiany rehetrarehetra. Zay zany le endrika misotro, le nisotro nitady fahafapo tamin'ny zavatra rehetrarehetra. Fa rehefa nandeha ny fotoana dia lany ny volan'ity zanakadala ity. Rehefa lany tanteraka fongana daholo ny teo am-pelantaniny dia ory indrindra izy ozy ny tenin'Andriamanitra ary ozy izy ary niverina nody ny sainy dia ozy izy hoe andeha hiverina any amin'ny raiko aho. Mety ianao nanaraka n'ilay afatra voalohany iny dia na tsy aro etaeta sy faniriana tany anatinao tany. Ny teboka voalohany dia tsy maintsy tonga sainy tahaka ilay zanakadala tonga sainy, niverina ny sainy, nody ny sainy dia ozy izy hoe hiala eto amin'ity toerany ity aho. Mety efa ninana be dehibe ianao fa rehefa tsapanao hoe tsy mahafapo, tsy mitondra fiadanana, tsy mitondra fifaliana fa arakaraka ny hinanana no hitadiavana indray, mila manapa-kevitra ianao ary tokony ho heninao. Raha heninao any anatinao zay faniriana ody izay ny teboka voalohany indrindra ny aingany le zanakadala. Dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe tapa-kevitra izy andeha hody aho. Raha ohatra ka mbola tsy tena tao anatina tontolo anankiray tena hoe leo le zanakadala io, mbola nijanona ihany izy tany amin'izay misy azy tany ary tahaka izay ihany koa ny afatra aminao. Raha mbola heninao tsy maninona izao fiainana misy azy zao, eny misy ny olana, misy nyzao fa ohatrany tsy maninona ihany. Dia ozy ao aminao hoe mbola tsy ho anao zao afatra zao, fa ho anao kosa raha tsapanao hoe tena efa very hevitra, efa nandramako daholo zao, efa niainan zao raha heninao any anatinao any hoe te ho ao amin'ny Kristy amin'izay te hanompo tiako hiova ny fiainako, dia androany ianao mila manapa-kevitra hoe andeha hody aho. Rehefa tapa-kevitra ohatr'izay le zanakadala io andeha hody dia niverina amin'izay izy. Lasa izy nanomboka nanao dingana amin'izay andeha hody any amin'ny rainy. Rehefa nody le zanakadala dia mbola tsy tafody akory izy dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe izy zany mbola nandeha moramora, mbola tsy tafody akory izy dia efa ozy ny tenin'Andriamanitra hoe niazakazaka ny rainy na itazy ny rainy dia niazakazaka na miana azy. Inona kay ny dikan'izay? Rehefa tapa-kevitra tsika tena hiverina, ny atao hoe fibebahana dia fiverenana ao amin'Andriamanitra. Ny atao hoe fibebahana dia tsy hoe anapa-kevitra hiala amin'ny sigara, hiala amin'ny toaka, hiala amin'izao, hiala amin'izao, tsy izay le izy. Reny atao hoe voan'ny fibebahana. Fa ny tena atao hoe fibebahana dia fanapahan-kevitra miverina. Zany hoe zavatra resantsika zao mety misy olona mantsy te hanompo an'Andriamanitra fa hoe za mbola foka, za mbola ohatr'izao, tsy hany aloha le resakintsika. Fa ny fanapahan-kevitra sy ny etaeta aloha voalohany indrindra hoe za te hiala eto amin'ity toerana izay misy aty, za te hody amin'izay, za te hiala tahaka le zanakadala. Ozy izy tany amin'ny toerana izay nisy azy, endre ozy izy za aty amin'ny tanàna, aty amin'ity toerana ity, tsy manana na dia nohaniko ary nitsiritra haniko soa izy. Ary zany nitsiritra haniko soa zany amin'ny jiosy tena zavatra efa tena faran'izay gravy satria ny kisoa dia biby faran'izay ratsy amin'izy ireo. Fa matoa nitsiritra haniko soa le zanakadala tena efa faran'izay ratsy ny toe-javatra izay nitranga. Fa io zanakadala io natsapan'izay. Dia ozy io andeha hiverina, ny mpanompon'ny raiko ozy izy manan-kanina za ty jereo ty za. Ianao zany mila tsapanao any anatinao hoe te hody. Zay fotsiny le izy.
tsy mbola iresaka tsika hoe aza manao an'izao, manomboko zao ataovy zao, manomboko zao ataovy zao, tsy mbola zany fa etaeta fotsiny aloha, faniriana fotsiny aloha. Rehefa mipetraka ao anatinao ny faniriana de zao le fanambarana hoe vao nahita azy ny rainy de lasa ny rainy niazakazaka de namihina azy. Amin'ny fotoana isika tapa-kevitra ny iverina, amin'ny fotoana itsika resy lahatra ary voakasiky ny tompo ny fotsika, voakasiky ny tompo ny fotsika, iverina ao aminy de miazakazaka Andriamanitra andray ianao sady tsy manina. Jereo tsara ny etahany le zanak'Adala fa avy ny verina izy a de ny zavatra izay nitranga tao anatin'le tontolo tsy hoe akory teny andalana teny izy de hoe andeha ody ako aloha aloha anao metimety tsara hitady akanjo aloha de anao madio tsara de asiana ranomanitra am'izay mba tiany dada tsara. Tsy zay le zavatra nitranga fa inona zavatra nitranga tamin'iny izy maizy azy iny mbola misy fofokisoa zany endrika zany izy mbola le maizy azy iny mihitsy ny akanjo mety rovotra, ny kiraro mety tsy mitovy. Raha am'izao androtsika iainantsika zao ny anankiray Adidas ny ray Scooby-Doo fa tsy te halala le zanak'Adala le ody ao sisy leo an'ity toerana misy ahy ity. Zany zavatra to mampime kely tantaraiko anao zany a de endriky ny état alatsiny am'le teny frantsay fa tsy hitako zay ilazana azy, endriky ny état ny fiainanao ankehitriny. Mety mahita ianao ny fiainako am'izao tena mikorotana be le aloha alamiko ny fiainako raha ngah de hiditra am'izany resaka ao zany a pastera zao lazaiko anao zao état anao zao mihitsiny. Io ianao mikorotana io ianao vo avy nanota io ianao vo avy nanao tsy mety io ianao vo avy tsy fantatro zay nataonao tany vo avy nanambaka olana vo avy tsy fantatro zay nataonao tany fa raha eninao ny tompo miresaka ao am-ponao de androany le fotoana tsy rapitso tsy amin'ny herinandro tsy amin'ny tapabolana fa androany. Raha eninao ny tompo miresaka ao am-ponao, raha tsy eninao ny tompo miresaka ao am-ponao tohizo ihany ny lalanao aloha, ataovy ihany aloha zay tokony ho atao rehetra. Raha mbola tsy afa-po tamin'ny tady, tamina tsaka, tamina karano teto am'izao tontolo zao, tamin'ny fitediavam-bola, tamin'ny fitediavana fahafinaretana, tamin'ny fitediavana zay mahasoa, tamin'izay rehetrarehetra metimety aminao de tohizo foana fa tsy maninona fa ny fotoana ianao eninao any am-ponao, eno any am-po fa miantso anao Andriamanitra. Zay ny fotoana, zao ny fotoana. De inona ny zavatra natao rehefa nanatona ny rainy am'izay le zanak'Adala de jereo ny zavatra nitranga. Décision fotsiny le zanak'Adala na rainy nanao ny ambiny rehetrarehetra, tsy izy ny nanao fa na rainy no nanao ny ambiny rehetra. Zao ny tantara hoe rehefa niverina izy de noroany rainy, ary rehefa noroany rainy izy de zao ny baikony tamin'ny mpanompony leo akanjo madio izy asio peratra ny tanany de asio kapa ny tongony. Inona ka ny dikan'izay? Na rainy ihany nanapa-kevitra anadio azy, anasa azy. Tsy lay zanak'Adala no nanapa-kevitra hoe andeha mba hiasa kely alory dada efa tafody azy zao fa de alao aloha za mba hitaditady vola kely de aveo rehefa mba tsaratsara akanjo de miverina indray de hitatsika eo tsy zay le izy fa ny rainy nanapa-kevitra. Inona moa ny dikan'izany? Amin'ny fotoantsika tena tafody marina ao amin'Andriamanitra, ao amin'ny Kristy de izy no tompo marika. Andriamanitra no manolo, Andriamanitra no manova ny toetranao rehetrarehetra. Tsy ianao no miezaka, tsy ianao no miezaka hiala am'zatsy sy hiala am'zary sy anao an'izao sy anao an'izao fa ny tompo no miasa any anatinao. Nasiany peratra ny tanany. Inona ny dikan'le peratra? Fifanekena. Rehefa manao peratra ny mpivady, vita fifanekena, za de manaiky anao zao de asiana peratra. Iny misele na iny no mamatotra le fifanekena. Rehefa tsy mpivady tsony izy de soriny indray peratra iny de mitady vehivavy hafa izy na lehilahy hafa asiany peratra vaovao hafa indray fa tsy le peratra taloha iny tsony. Zay ny dikan'iny asio peratra ny tanany. Andriamanitra manao fanekena amin'olona fa zanaka ianao manomboka androany ary ekeko ianao ho zanaka. Teboka ray fotsiny zany ny ataonao amin'ity androandroany ity raha eninao ny tompo miasa ao am-ponao. Miresahany za te ody, za te ody, te hiala amin'ny tontolo-piainako, te hiala amin'ity mitady rano lava ity fa za te ody aminao. Zay fotsiny ataonao de ho hitanao fa Andriamanitra le endriky le akanjo vaovao fiainam-baovao amin'ny Kristy, ny endriky le akanjo madio le endriky le kapa fahadiova-piainana, tsy niezaka akory izy fa Andriamanitra manome azy an'izany maimaim-poana. Takizay ihany koa ny tiany tompo menanao. Raha lasaina vavy izay mijery amin'ity androandroany ity ary io na iza na mpivavaka ianao na tsy mpivavaka, mety mpivavaka ihany koa ianao, be dia be ny olona mpivavaka fa maina ny any anaty any
manompo manompo fotsiny manompo fahazarana manompoky fombafomba maina ny any anaty any inona ny dikan'izany mbola tsy nisotro ihany koa ny dikan'izany mivavaka fa tsy nisotro possible be mihitsy zany raha isy le loharanom-bohibohika manatona azy de miresa hoe za te hisotro aminao tompo za te ody amin'izay amin'ity androandroany ity zay ny afatritsika androany samy tahiny tompo isika mino fa nisy zavatra azonao raisina tao anatin'izay eny ary zay ndreny azo natolotra nio raha misy fanontaniana aza misalasala manoratra afaka ihany koa ianao ary asainy ianao igemme ny page pasteur Tovo de rehefa avy migemme ianao de misy soratra kely ao amin'io page io le hoe déjà abonné pitsirinao io eo ambany misy soratra indray hoe voir en premier cliquenao zay de hitanao foana zay fampizarantsika eto manaraka toy izao ndray